Ankoatry ny fiara-miasan'ny orinasa AF Power sy ny orinasa Jirama dia tafapetraka eto Antanan-Drano ny centrale thermique vaovao manana tanjaka 40 megawatt. Iray amin'ireo foto-drafitrasa no ketrehan'ny fanjakana sy ny tsy miankina hampitomboana ny famatsiana herinaratra sy hampihenana ny délestage eto Antananarivo renivohitra. Raha ny kajikajy natao dia 200 megawatt eo no totalin'ny herinaratra ilaina hamatsinana Antananarivo. 10 000 panneaux solaires zao no efa ho avy. Tsy andritsika no installation ana jiro sy Antananarivo zay zany ny vahaolana hita. 10 000 panneaux solaires zao nefa tonga eto no jinjaraina tamin'ireo sekoly hoe tsy misy jiro mba ahafahan'le ankizy zany efa mijery sahady. Eo ihany koa ny poste téléviseur zay fikaroana miaraka amin'ireo mpamatsy vola trano moa zany sy miaraka amin'ny ministera sy ny fitondram-panjakana no mitady an'izay hitany le olana hoe zao ny olana dia miezaka zany mikaroka vahaolana na dia tsy mbola mahenika Madagasikara ray manontolo fa tsy maintsy mbola alefa tsikelikely le izy. Misedra olana ny mpitantana ny toeram-pidiovana amin'izao fotoana noho ny fahatapahan-drano matetika. Na manararaotra manangon-drano azy izy ireo isaky ny alina, tsy mahafeno 50 dabakory zany, hany ka tsy maintsy matsaka amin'ireny lava-drano ireny. Mba havetivety ny fitateran'ireo rano indray, dia manakarama olona izy ireo ka andoavana 200 ariary isaky ny daba zany. Izay manomboka amin'ny 7 ora alina miandra ny rano io dia indraindray misy amin'ny 3 maraina amin'ny 2 maraina zay vao mandeha ny rano dia mandeha io rano io dia any amin'ny 4 maraina dia tapaka. Nitrosana angatahina tany Lima, Peroa izay mbola tsy azo hatramin'izao. Miandry fionana vaovao indray any Paris, France amin'ny herintaona vao hita eo indray ny toy ny tantara rahantsika ary ny mahatonga antsoratra Gaëtan Andriantsilavo. Ho an'ny mpitandro filaminana ny fanangonana vaovao Epelantanany no miantoka ny fahavitan'ny asany amin'ny ajakany sy andavany. Dia tsy d'accord mihitsy amin'ny resaka fanangonam-panjakana satria hitantsika izao ny vokany. Ary izay indrindra mbola iverenako hoe raha ohatra zany ka sao dia sanatria hiteraka savorovoro ny zavatra atao dia aleo ihany aloha mieritreritra satria tsisy zavatra vitan'ny fampidinihana. Zany hoe fahitako azy zany eto samy manana dossier na ianareo na ny fanjakana everiko fa tsy maintsy andeha amin'izay lalakevitra zay ngamba ny fiheverako azy. Raha ny tarehimarika navoaka ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé ny politatra isan'olona isan-taona ny ronono tokony hosotroin'ny olona iray ambandra ampitaina amin'izany ny zava-misy eto Madagasikara. Raha ny statistika navoaka ny stady farany taona 2012 5 litatra isan'olona isan-taona ny fihinanana ronono eto an-toerana. Raha toka 20 litatra isan'olona isan-taona ny any Afrika ary 100 litatra isan'olona isan-taona ny any Frantsa, firenena isan'ireo voalohany mihinana ronono betsaka indrindra. Vinavinaina manodidina ny 50 tapitrisa litatra isan-taona ny famokarana ronono eto Madagasikara raha toka avoroeny amin'izany ny fangatahana. Tsy ampy araka izany ny famokarana ronono eto amintsika. Ny trangana lozam-pifamoivoizana indray ny pirenena fahatelo amby 50 tao anelanela ny fokotany Anjimangotroko sy ny fokotany Ambodirinkazo. Ny asabotsy 17 oktobra 2020 sorivo lasa teo tokony tamin'ny 7 ora maraina teo. Tatitr'olona avy anambaviny Anjima ka tiany tala izy niaran-doza zao noho ny afinganam-pandeha mafy loatra. Misy aomby telo matindray mandeha antseny avatra tsy ino prender karakara sirsary non tsy sirsary fa mandeha mare misy aomby io renga tata mobile na ferina vitan tsy fatana ngale frena donc doit quelque tese ko tombona aby tataovina rek na bineria mandeha tika doktere tese ko kazi lasa ntsipiririzay tozi ma belirana. Vokatra zany omby telo no maty sitradrano teo ambony-dalana ny fon'ity fiara ity. Ankoatr'izay misy ihany koa olona mandeha bisikileta teo amin'ny sisin-dalana marina fa nisy mpandeha 7 tao anatin'ity fiara ity.